Zaza 6 volana ny iray tamin'ireo olona fito voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina koronavirus raha araka ny tatra nataon'ny profesora Nahitana Marie Daniel mpitondra teny ny fohy be mpibaikona ny ady amin'ny koronavirus na ny CCO Covid androany. Hatreto izany dia tafiakatra 750 ny isan'ny trangana Covid-19 voamarina teto Madagasikara. Tsy nisy kosa ny sitrana raha ny voalaza hatrany ka mijanona ho iray amin'ny 100 ireo marary afaka namonjy fodiana taorian'ny fahasitranan'izy ireo. Nihemotra ny 12 Mey izao ny datin'andro farany ahafahan'ireo hanala fanadinana CEPE sy BEPC misoratra anarana raha araka ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanan'arakasy. Ny kandida ho amin'ny fifaninanana CAP, ny BEP ary ny CFA kosa dia mbola manana hatramin'ny 7 Mey anaovan'izy ireo izany fisoratana anarana izany. Na dia mbola tsy nisy aza ny fanambarana ofisialy nataon'ny vondron'ny kooperativa mpitatra eto andrenivohitra, ny UCTU sy ny UCTUS, ny niverenan'izy ireo miasa dia tsikaritra androany fa misy amin'ireo mpisehatra amin'ny FITATERAM-BAHOAKA no niverina niasa. Raha hiverenana ny zava-misy dia nanao fanambarana ny vondron'ny mpitatra fa hanajanona ny asan'izy ireo noho ny fatiantoka ary koa fiarovana ireo mpandeha amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina koronavirus.